mitondra ny heviny manoloana ny zava-misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao andriamatoa Norberge Lala Ratsirahonana mpanolotsaina manokana ny filohan'ny tetezamita ho azy dia tsy maintsy hisy ny fifidianana ary nambarany fa sosikevitra toy ny sosikevitra rehetra ny nataony frantsay omaly momba ny tsy tokony hiverenan'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana mialohan'ny fifidianana fanadadiana ny rana amin'ny vola ravoavy sy tsiry Rakotarson. Tsy maintsy isy fifidianana ny volana mena inona karazam-pifidianana tanterahana mialoha hoy andriamatoa Norberge Lala Ratsirahonana nandritra ny fampiresana izay natao taminy teny Ambotsirohitra androany. Momba ny fanambaran'ny ambasador frantsay tsy tokony hiverenan'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana mialohan'ny fifidianana dia nilaza ny mpanolotsaina manokana andriamatoa Andry Rajoelina fa toy ny sosikevitra rehetra iny fa ny sadaiky ihany hoy izy no manapa-kevitra momba ny fiverenan'ny sistema politika ao anatin'izany andriamatoa Marc Ravalomanana. Fanazavana nomeny masony frantsay vaovao eto Madagasikara ny amin'ny hoe fiverenany Ravalomanana. Raha araky ny fiverenan'ireo frantsay zany dia ny hoe tsy tokony hiverina eto Madagasikara i Ravalomanana raha tsy efa vita ny fifidianana samihafa izay kasaina atao amin'ity taona ity. Fomba fijeriny zay ary everiko fa fomba fijery zay akiny indrindra amin'ny hoe sao misy korotana na sao misy fanelingelenana fanatanterahana ny fifidianana zay no anton'le izy. Sosikevitry ny frantsay zay everiko fa efa nilaza an'izay matetika hoe ny sadek ene ny tena manapaka momba ny fiverenan'ny Ravalomanana amin'ny fotoanandro zay everiny fa mamety izany. Marina fa misy ny 2020 nefa koa misy ny 2025 ka mba hampirindra zany rehetrarehetra zany dia anjaran'ny sadek ny mahita hoe rahovina no tokony hiverina Ravalomanana miaraka amin'ny mpitondra tetezamita eto Madagasikara. Zay ny fipetraka le izy anaraka an'izany sosikevitra frantsay zany ve ny sadek sa tsy anaraka an'izany koa ve ny fahefana tetezamita sa tsy dia hitantsika angamba ny toy ny momba an'iny aloha. Tsy fanapa-kevitry ny filohan'ny tetezamita irery fa irahan'ny vondrokely izay nanao ny tolona nanomboka ny taona 2024 fangatahana ny tokony hanatotosana ny fifidianana solombavam-bahoaka mialohan'ny fifidianana filoham-pirenena hoy andriamatoa Norberge Lala Ratsirahonana. Sosikevitra hoy izy mikendry ny tsy fahazon'ny antokotokana vahana ao anatin'ny anteny meram-pirenena izay rafitra tokony isian'ny demokrasia mazava ary azon'ny mpanohatra amin'ny teny. Tsy tara ve ny fangatahana nataon'ny filohan'ny tetezamita momba ny fanovana ny filaharan'ny fifidianana. Hoe tara tsy tara le izy satria mbola tsy nivoaka ny didim-panjakana miantso manaiky ny fidy amin'ny fifidianana anankiray. Io zany raha ohatra ka araky ny lalàna misy dia amin'ny raha ohatra ka ataon'ny fifidianana anankiray na inona amin'ny valome dia tsy maintsy amin'ny 20 febroary farafahelany indrindra 7 febroary no tena tokony ho izy no mivoaka io didim-panjakana io satria 70 andro mialoha no tsy maintsy avoaka izay didim-panjakana zay. Ka zay mahatonga hoe laza hoe tsy mbola tara io zany fa ny zavatra tsy maintsy mitrango zany na inona iny hitrango eo na ekenany hoe ovana ny filahatry ny fifidianana na tsy ovana za mino ary manantena fa tsy maintsy amin'ny 7 na 20 febroary farafahelany indrindra voaka izay didim-panjakana zay. Momba ny sosikevitry ny sadaiky ny tokony hanomezana famontsoran-keloka amin'ny filohan'ny tetezamita dia manana ny ambarany andriamatoa Norberge Lala Ratsirahonana. Za dia mba anisan'ny gaga tamin'iny fanapahan-kevitry ny sadaiky iny amiko tsisy dikany mihitsy ny nanaovany an'iny ny fahitako azy ary tena diso lalana mihitsy ny sadaiky ny fahitako azy momba an'ireny zavatra izay satria Rajoelina anie tsy nisy fanenjehana momba azy tany amin'ny fitsarana, tsy nisy indrindrindrindra tsy nisy fanamelona azy tany amin'ny fitsarana koa iny nanao andeha hanaovana amnistia ahoana moa zany zao. Zany hoe angambany mety amnistia angatahana zany angambany dia tsotra hoe zay faute rehetra mety ataony mandritra ny tetezamita dia tsisy fanenjehana momba azy dia ahoana zany fara-pahatonga amin'ny fialana io. Tena tsy maty manoto izy zany zay para-pialana eo angambany everiko fa tsy mitombona ny zavatra ohatran'izao. Momba ny amnistia efa misy texte efa tamin'ny volana Mai 2024 eo ampampiarana an'io lalàna io tsika amin'izao fotoan'izao misy les commissions spéciales ao amin'ny fitsarana tampony zay mandinika momba ny amnistia samihafa dia anjaran'ny mahatsiaro tena fa tokony hangataka an'izany tsy hoe mangataka izy fa milaza izy hoe za dia anisan'ny tokony azo amnistia dia anjaran'ny fitsarana tampony no manapa-kevitra momba zay hoe mahazo amnistia rahana na mahazo amnistia rahana. Alexandre dia heveriny mpanolotsaina manokana amin'ny filohan'ny tetezamita fa tokony hivoaka mialohan'ny fifidianana ny anaran'ireo izay tokony azo ny famontsoran-keloka.